Dia faly miarabantsika tsiraray avy indray mpiara-mivavaka ato amin'ny fiangonana Tana City Centre Analakely amin'ity androany maraina alahady maraina ity izany dia noho ny antony izay fandresana tamintsika ty tiany moa tamin'ny herin'ny androany dia tamin'ny herin'ny androany sy androantsika dia amin'ny alalan'ny toriteny no ifampizarana amintsika ty ihany koa iombona tsika saina iombona tsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia raha sitrapon'Andriamanitra mbola handefa ihany moa ny filazana dia manomboka amin'ny herin'ny androany ho an'ireo izay afaka iverina hoe vavaka dia manaja ny fepetra 50 ihany tsy maintsy misoratra anarana elanelana sy ny sisa tandremana raha tsy dia salama dia alao mijanona any an-trano dia manaraka an'ireny zany dia miverina ilay fivoriana ataontsika ao Analakely ato Analakely ihany moa zany amin'ny valo sy amin'ny folo sasany fa mila misoratra anarana nefany raha aliana amin'izay ihany dia ho amafisitra ety ihany izany. Dia namanoloana an'izay ihany koa raha tena hoe te-hampahery-antsika tsiraray avy hoe raha misy amintsika teny hoe mbola misafidy mihitsy hoe manana an'izay fahafahana izay ihany koa nefa hoe tena hoe alao za tsy voaboaka mihitsy aloha fa tena hijanona atao an-trano sy ny sisa dia tena tsisy olana mihitsy zany fa tena ao anatin'ny andraikitra izay raisitsika tsiraray avy zany moa atsika ihany koa nefa ny misy sasany amintsika efa tsy maintsy miasa dia tahaka an'ireny moa hoe tsy maintsy mandeha miantsena tsy maintsy manao an'izao dia anatin'izay kosa nefa ny hoe te-hampahery mitandrema tsara foana dia nao anatin'izay ihany koa nefa ny hoe inona moa ny olana rehefa izay ny zavatra mitranga tsy maintsy iainana tsy maintsy hatrehana raha afaka dia tongava aoka ho isan'ny ireo le hoe makaty am-piangonana miaraka izany hoe mifanatry tava ihany koa izany dia ao anatin'izay tena tiako nefa irahintsika fiangonana tsy fanometsy iny ao anatin'izay hoe iza ny mandeha any iza ny tsy makany ary anina atao tsy tongany ary reto tao tonga any fa irahina amin'i Jesosy Kristy miara-mandroso araka ny fieritreretantsika tsiraray avy ny fahendrena ihany koa izay mety hoe hananantsika tsiraray avy izany indrindrindra raha manana olona miaraka matetika aminao ianao marefo ray aman-dreny na tsy fantatro dia tahaka an'ireny dia tena hoe zava-dehibe mihitsy ny hoe raha azo atao sy manana an'ilay fahafahana dia le hoe misitaka kely tena mitandrina tsara izany satria ao anatin'ny toetrandro misy antsika amin'izao fotoan'izao ihany koa raha hoe ririnina dia anisan'ny mora hiparitahana ny otrikaretina Covid-19 sy mora azahoan'ny olona marefo an'izany ary vao maika mora voan'ilay izy dia izay angambany no zavatra fohy tiako resahana dia alohantsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ilana tsiny moa no ny antony maro samihafa dia tsy afaka tena nanao hoe nasiana hira sy ny sisa fa mampahery-antsika tsiraray foana nefa ny hoe raha dia naova hira fiderana mihaino hira fiderana mamelany ireo olona hafa izay men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana sy talenta ao anatin'izany dia mihaino an'ireny hira ireny dia tena hoe atao foana zava-dehibe Andriamanitra dia mivavaka ihany koa izany fa ny tiako atao dia te-hizara andalatsoratra masina amintsika izay vaky tenintsika tamin'ity herinandro ity tao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa izany dia avy amin'io Timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina io no tiako ataontsika vaky teny ihany koa androany maraina ary tiako ianao raha afaka maka amin'ny baibolinao afaka manaraka mihitsy Timoty voalohany toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina izany dia io no andraisantsika fampaherezana andraisantsika fampianarana ihany koa ary engany isika tsiraray avy amin'ny isa-tokantrano tena ampaherezan'Andriamanitra amin'io andalatsoratra masina io dia vaky tentsika moa mitoy ihany avy ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra manomboka raha ampitso dia hatramin'ny dia mitoyntsika episteliny Timoty faharoa avy eo rehefa tapitra ny Timoty voalohany dia mitoy any amin'ny Titosy izany dia tena te-hampahery antsika tsiraray avy indrindra hoe epistely nosoratan'i Paoly ho anina mpitandrina fiangonana izy io Timoty sy Titosy indrindra dia aoka izany tsy ho sakana ao antsika fa tena misy zavatra maro ho antsika tsiraray avy ao anatin'izany fampaherezana tena hoe Paoly mampahery manokana ny Timoty mampahery manokana ny Titosy nefa ahitantsika ihany koa nefa ny mazava-dehibe an'izany hoe inona ny atao hoe mpitandrina inona ny asan'ny mpitandrina inona no asan'ny fiangonana mahafiangonana ny fiangonana ihany koa izany dia tena te-haporisiantsika tsiraray avy aharitra ao anatin'izay
Alao ivavaka ako dia maki ny teny a dia hitondra fampahirizana ho antsika tsiraray avy. Andriamanitra ray misaotra anao zany amin'ny fotoana hahafahanay ihany koa mbola miaraka mihaino ny teninao, miaraka mamaky ny teninao eny na tsy afaka amiray toerana aza izay dia mangataka amin'ny fanahinao masina zay manerana an'izao rehetra zao, miaraka aminay rehetrarehetra mampiombona anay, mba hampahery anay, hampiray fo anay, hampitraka anay ihany koa ary atonga anay andeha araka ny sitraponao hatrany hatrany na aiza misy anay. Teo vonina atao zany ndray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alao jerentsika Timoty voalohany toko 2:1 ka hatramin'ny 9 izany dia mivaky toy izao. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho amin'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny famotinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahana eo imason'Andriamanitra mpamonjy atsika, izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Dia avy amin'io andalatsoratra masina io no angalatsika fampahirezana amin'ity androany ity raha ny tena izy ny anisan'ny zavatra tiako anatin'io epistilo an'ny Timoty io dia amin'io andalana zay mivakitsika io dia indrindrindra ho ahako manokana tamin'io niverina namaky an'izy io ndray tamin'ity herinandro ity tamin'ny larobia zay raha tsy diso ahako ilay izy hoe vaky tenitsika dia sady mifanotona aloha izy voalohany indrindra tamin'ilay andro 5 ny volana jiona anatin'ny fankalazantsika hoe manomboka mankalaza fahempolo taona ny fahaleovantena amin'ny firenetsika dia tena hoe nampahery anahy mihitsy ilay izy hoe inona ny tokony ataoko amin'ny fireneko dia zay foana ny tena hitako teo hatramin'izay le hoe rehefa hivavaka ao amin'ny mpitondra dia io ny andalatsoratra masina sokafana izany. Nefa rehefa tena namaky bebe kokoa sy mijery mihitsy ao anatin'ilay sehatra iorenany ilay zavatra lazain'i Paoly dia hitantsika hoe ao anatin'izay fa lalina kokoa noho izay ny zavatra resahan'i Paoly hoe zany hoe zavatra nosoratany ho an'ny Timoty izy io, any Timoty napetra ny tany Efesosy andamina ny fiangonana tany, ampatanjaka ny fiangonana tany, hitandrina ny fiangonana tany, anangana mpitarika nendro olona tany amin'ny fiangonana tany Efesosy. Dia rehefa vita ny toko voalohany izay fampahirezany manokana sy fijoroana vavolombelona ny resahan'i Paoly sy ny amin'ny finoany an'i Jesosy Kristy ny amin'ny herin'ny filazantsara, amin'ny toko 2 andininy voalohany io dia mananatra ahako voalohany indrindra. Tsy haiko raha hitantsika izay teny lehibe zay, inona ny zavatra voalohany zany nasain'i Paoly nataony Timoty, inona? Rehefa avy niresaka momba ny filazantsara namonjy an'i Paoly izy nampahery an'i Paoly amin'izany filazantsara zany sy hoe tazomy zany filazantsara zany, mananatra ahako. Na hoe matetika io mananatra io aty amin'ny testamenta vaovao dia midika hoe mampahery anao ahako, na hoe mandidy anao mihitsy ahako, ataovy zao aloha voalohany indrindra. Anisan'ny teny anankiray sehoan'io voalohany indrindra io ihany koa na hoe zava-dehibe indrindra no anisan'ny mitovy azy dia ilay ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 rehefa miresaka momba filazantsara Paoly dia niteneniny hoe natolotra anao isan'ny zavatra voalohany indrindra na isan'ny vaindondra rahako, isan'ny sarobidy indrindra dia ny filazantsara ao amin'ny Korintianina. Fa eto isan'ny zavatra ho ataonao voalohany indrindra. Ary hitantsika avy hoe tsy ho ataon'ny Timoty ihany fa manomboka eo amin'ny 15 izy dia manentana ny Timoty ihany koa hitaona ny lehilahy ao am-piangonana, ireo lehilahy izay manana an'Andriamanitra hiaraka aminy ao anatin'izany, mananatra voalohany indrindra, mangataka aminao dia inona ilay izy? Ny amin'ny fivavahana, ny amin'ny fangatahana, ny amin'ny fisaorana, ny amin'ny fifonana ho an'ny olona rehetra. Ary zay hoe indraindray isika mantsy ny arenina amin'izao vanim-potoanantsika zao raha na ho an'ny tena be da be tsika tena hoe tetady mihitsy hoe inona ny zavatra hafa azoko atao aloha, inona ny zavatra hafa mety tokony ataoko. Fa io tena tsotra dia tsotra, ary fampahireza manokana na ho anana ho antsika tsiraray avy dia zavatra tsotra le izy, inona voalohany indrindra amin'ny mampitandrina i Timoty na ihany koa hoe solotena apôstôlika ihany koa moa fiatsony sasany, satria hoe napetraka Paoly tany izy mba handamina ny fiangonana nendro olona.
inona nasaina nataony Timoty voalohany. Mety ngamana hoe ianara aloha ty na hoe ataovy tsara aloha ohatrao na zao. Tsy zany fa voalohany indrindra mivavaha ho an'ny olona rehetra, mangatà fisaorana mifona ho azy ireo, ho an'ny olona rehetra ao ny tanàna izay misy anao. Ary anisan'ny zava-dehibe zany ho antsika tsiraray avy ihany koa hoe zany mivavaha ho an'ny olona rehetra, mivavaha ho amin'ny firenentsika, mivavaha ho amin'ny mpiray tanàna amintsika, mivavaha ho amin'ny mpiray firenena amintsika. Ary ny fanontaniana manaraka, inona lay nasainy nivavahana? Manomboka amin'ny andininy faharoa isika dia mahita loha voalohany indrindra tsy makany amin'ny inona fa iza no anisany ao anatin'izay olona rehetra tia Paoly entina mambavaka izay dia ny mpitondra. Resaka momba mpitondra izy ireo mpanjaka, ireo manam-pahefana amin'ny dika teny vaovao dia efa manomboka ovaina hoe filoham-pirenena, ireo mpanapaka isa-tsokajiny izany. Dia tena hoe nasain'ny Paoly mihitsy i Timoty mba hivavaka ho an'ny tsiraray avy. Ary andraikitsika kristianina zany ao anatin'izay hoe zavatra voalohany nasain'ny Paoly ho atao izay dia le hoe ny mivavaka. Dia tsy hoe mivavabavaka fotsiny zany, fa misy lamina ihany koa tian'ny Paoly hoentiny Timoty amambavaka izay ho antsika amin'ny mahafiangonana antsika ihany koa. Hoe fampahatsahivana antsika zany mivavaka ho an'ny mpitondra antsika voalohany indrindra. Hoe manao ahoana? Eny amin'izao vanim-potoana antsika zao tahaka ny tamin'ny Paoly ihany mety raha Paoly indray resantsika hoe ahoana moa nivavahana ho an'ny mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany, tena hoe ohatra hoe tany Efesosy manokana ohatra dia ka le mpitondra teto ary ny sasany ohatra ny tehiray feo tamin'ny fanenjehana antsika, reo anisany nisy nanilikilika antsika kristianina aloha tsika tsy mivavaka ho an'ireo. Reo miara-miasa amin'ny fanjakana romanina izay ohatra ny manao tsintsinina ny firenena Israely sy ny Jiosy. Na tsy haiko inona daholo ny zavatra fa mety hoe tsy tiavan'ny olona ny mpitondra tamin'izany, tahaka ny amin'izao vanim-potoana antsika izao ihany koa. Mety manana firehana politika ianao noho ny mpitondra izay misy eo dia mety hoe tsy te hivavaka, mety tsy tianao ny zavatra ataon'ilay mpitondra. Fa ny zavatra nefa resahan'ny Paoly eo ananarany any Timoty hoe mivavaha ho an'ny mpitondra. Aorianan'ilay miteneny hoe ho an'ny olona rehetra vavaha ho an'ny mpitondra. Zany hoe ho asy ho anao zany anisany ao anatin'ny vavaka ataontsika mivavaka ho an'ireo mpitondra antsika. Ary anisany matetika izay tena hoe malahelo ihany koa hoe tsy andro indray izay hoe hifarana an'ity hoe saka nataon'ny Covid-19 ity hoe rehefa tafaverina mivavaka isaky ny talata miaraka indray isika izay tonga isaky ny talata dia matetika isika mivavaka foana ho an'ny firenena, mivavaka ho an'ny mpitondra isa-tsokajiny isany ambaratonga. Any misy fotoana ary tena le raha ohatra eo amin'ny fokotany misy any hoe mivavaha ho an'ny sefim-pokotany, vavao ho azy reny, tsy memenina foana natombo indray ny inona moa ny saran'ny fanaovana ny karta ino moa fanaovana résidence sy ny sisa, zany mampimenomena antsika indraindray. Hanefa ny nasain'Andriamanitra voalohany ataontsika dia mivavaha ho azy reny, mivavaha ho an'ny fahendren'Andriamanitra ny isandraisana. Inona moa mahatonga ny hoe mazava-dehibe ho antsika ihany koa dia hoe mba andry fahizay, inona ty nilazaina ao anatin'izany hoe mba hisiany filaminana na ho antsika kristianina aza dia manantena isika mba hisy an'izay hoe fahasoavana imbonana no anononako azy, fa le hoe zavatra mahatsara ny daholo be zany, tsy hoe sarangan'olona tokana fotsiny nahazo tombony tamin'ilay izy na reto fotsiny, fa hoe inona ilay fahendrena iombonana izay miaro ny maha-olona ohatra, izay miaro ny fahafahan'ny olona ohatra. Ary anisan'ny zava-dehibe tokony antsika amambavaka izany mba tonga ny mpitondra antsika hanana fahendrena ka ahitantana tsara ny vahoaka, ahitantana tsara ny rafitra ny lamina misy anompona ny vahoaka ho antsika amin'ny mahafirenena antsika. Ary tena zava-dehibe izany fivavahana ao mpitondra zany. Ary zany tsy hoe rehefa mandreta teny tahaka an'izao na tonga eo amin'ny Timoty voalohany toko faharoa ihany na andalatsoratra masina hafa miresaka momba an'izany fa tokony ao anatiny zavatra itsika mambavaka isan'andro matetika ny mivavaka ho amin'ny mpitondra antsika. Anamenan-kavy isaky ny hariva matetika ohatra hoe aoriana misakafo dia miara mivavaka dia matetika tena hoe voavavaka foana ny mpitondra ho an'izany koa matetika nisan'ny resahana hoe mpitondra amin'izy ireo dia hoe ny gendarme amin'ny polisy dia indraindray zareo voatony mihitsy hoe ta io ny gendarme nare, ta io ny polisy mba hanao ny asany tsara. Ary tena hoe afaka itsika mambavaka zany, tsy haiko antsika hoe kareny mety ny sasany amintsika kareny le mpanotra, mivavalo ho azy voalohany indrindra, vavaha ho azy mba tonga azy ireo hanao ny andraikiny, tena hoe mijery an'izay fandriam-pahalemana satria napetraka Andriamanitra amin'ireny toerana ireny, nataon'Andriamanitra misy izy ireny ho an'ny mahasoa iombonana ihany koa, na eo ary ny mety
noho ny fahotana zay ndraindray ohatra ny to zavatra ratsy ny mety fitraikany aty amintsika tena ndraikitsika mivavaka ho azy reny. Ary faharoa manaraka an'izany nefa zay tiako hotsindrina bebe kokoa ao anatin'io zavatra resahany Paoly io dia lay mivavaka ho an'ny olona rehetra tena tsindriny Paoly manokana eo ihany koa dia tena zava-dehibe dia ilay hoe atonga ny olona alala ny marina. Jereva nge mananatra aloha Paoly hoe mivavaka ho an'ny olona rehetra dia miresaka izy hoe satria Andriamanitra tia hamonjy ny olona rehetra dia avy hoe mandany andininy anankiray izy manazava an'izay marina zay mamonjy ny olona rehetra. Ary io andalatsoratra masina zay tsara aitsika tsinjery Timoty 1:2-5 fa iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy zay olona. Manomboka eo amin'ny 9:1 tapany voalohany izy hoe Kristy Jesosy ozy izy no avitra nanolotra ny tenany ho an'ny olona rehetra. Ary zany no vavolombelona ny amin'ny famonjen'Andriamanitra. Zany hoe miresaka kokoa zany Jesosy mihitsy hoe tsy Jesosy azafady fa i Timoty hoe inona lay fahamarinana zay tokony hoentina mambavaka ho an'ny olona mba ho azon'ny olona mba hinon'ny olona. Any hoe le vavaka resahana io zany dia tena hoe vavaka zay mitondra famonjena. Zany hoe tsy mivavaka fotsiny amin'ny olona rehetra ta io ny olona rehetra Jesosy, ta io ny firenenay Jesosy, fa tena misy zavatra manokana mihitsy zay tifirin'ny Paoly na tsindrin'ny Paoly eo anatin'ilay izy vavao ho an'ny olona rehetra mba hahatonga ny olona rehetra hino any Jesosy, mba hitombo nisan'ny olona voavonjy. Ary matetika moa rehefa mivavaka an'izay mba hitombo nisan'ny olombonjena moa avy tsy zany hitantsika miverina matetika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ny tombo isan'andro nisan'ny olombovonjy nandroso fatratra amin'ny fandroson'ny teny sy ny olona nino an Jesosy, ny tombo ihany koa nisan'ireo mpisorona zay nino an Jesosy. Ary anisany vavaka voalohany nasain'ny Paoly nataony Timoty zany sy ny taomany Paoly ihany koa hoe Timoty ataomy ihany koa nireo lehilahy hafa rehetra mba hivavaka iaraka aminao. Ary ho antsika fiangonana ray manontolo mihitsiny ndao hiaraka hivavaka ho an'izany, hivavaka mba hitombo nisan'ny olombonjena. Zany hoe eny mitory ny filazantsara isika fa nisan'ny zava-dehibe mialohan'izany azany dia hoe dao ihany koa hivavaka ho an'ny olona mba hino ny filazantsara, hisokatra an'izany hoe iray ihany. Ary eo le iray ihany no matetika ny olona tena manaratsy zay indray nareo le kristiana le fanatika loatra dia mieritreritra tokoa nareo fa zay ihany ve? Fa eo tena tsisy tokoa nge iza no olona hafa ny tonga avitra ho an'izao tontolo izao akoatran'i Jesosy. Iza tsisy. Ny akoatran'izay dia inona daholo? Fiezahana, inona daholo ny dingana azahoana famonjena, inona daholo ny dingana atonga no ifandray amin'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany tsisy daholo. Tokana ihany dia Jesosy Kristy zay olona zay tonga avitra ho an'ny olona rehetra, ary amin'ny alalany Andriamanitra no te hamonjy ny olona. Zany mahatonga asy anao vavony tsy hoe tsika voalohany indrindra hoe mivavaka na za fiangonana na za kristiana, tsy zany no mamonjy atsika. Ny mamonjy atsika dia nino an Jesosy. Ary matoa isika mino an Jesosy, mino anisy ihany koa tany ananina tany mivavaka ho aso anao mba tonga ino ny filazantsara. Mba manokana fantatro hoe ny ray aman-dreniko mivavaka mihitsy mba ino an Jesosy Kristy handray ny filazantsara. Ary tahaka an'izany tsiraray avy amintsika mety ao aorianan'izao fiainan'izao tsika voalala hoe ka ihany na mivavaka ao anaty amin'izao, ka ihany na mivavaka ao anaty amin'izao. Dia ohatr'izany koa ho aso anao. Vavao ho an'ny olona rehetra, vavao ho an'ny ray aman-dreninao raha mbola tsy mino izy, vavao ho an'ny namanao raha mbola tsy mino izy, ho an'ny vadinao, zanakao na tsy haiko. Ary eny tena eo ary ngamany anisan'ny mila jerentsika mifahendrena ihany koa zay mety hoe ananana hoe sy hoe tena fianterana amin'Andriamanitra. Indraindray tsika ohatra ny to te hanery be fotsiny amin'ny alalany hoe inona mihitsy le teny tokony lazaina, mety hoe formule mazika manokana dia vao miteny an'izany tokony tonga dia resy lahatra mihitsy izy hoe zany tena tsisy afa-tsy Jesosy fa n'olo tena. Hatzay. Eny zany tsy manakana antsika aza manao te fijoroana vavolombelona témoignage. Tsy zany mihitsy ny tiako resahana. Fa le indraindray lasa mety vao mahita anao le olona raha farany dia te hiala foana izy. Indray le misy fotoana moa efa mba nalala an'izany sy mety tsy haiko naniana an'izany moa zany any ambadika any fa tsisy miteny mivadana malala fotsiny. Za tsy araka amin'iny fa miaraka amin'iny dia voatory teny foana ahako. Ary rehefa tena namanao akaiko tokoa indraindray mahavariana amin'ny ankapobeny tsy tena le olona mifandray foana no mahatonga le filazantsara tonga any. Fa matetika nefa ny zavatra amin'izay dia hoe ilay olona tena ifandraisanao dia entina ho amam-bavaka mba hisokatra masom-panahiny, mba lay
takona nala io sarona zay andrina n'izao tontolo zao dia tsy iza fasatana mananjamba ny masony tsy ahitan' Jesosy Kristy mba hiala ary zay le vavaka atao mba hahatonga azy ireo hina an Jesosy Kristy, hitodika am Jesosy Kristy, hibebaka ka ampanitsy ny fiainany am Jesosy Kristy sy anaraka an Jesosy Kristy. Ary zay lay vavaka anisan'ny zava-dehibe tiako be ho an'ny misy mpitandrana anankiray any Amerika any John MacArthur ny anarany dia miresaka momba ny eo an-dalatsoratra masina io izy dia miteneny mihitsy hoe vavaka ho an'ny fitoriana filazantsara. Ary zay mihitsy le izy hoe vavaka ho an'ny fitoriana filazantsara mba hahatonga ny olona ino, mba hahatonga ny olona ino. Ary zay raha tena te-tany firenentsika tsika eny tsy olana ny mivavaka mba handroso ny toe-karena, tsy olana mivavaka mba hiena ny voan'ny Covid-19, tsy olana ao anatin'ny azontsika atao zany rehetrarehetra zany, fa ny tena hoe tahina voalohany indrindra dia mahalala an Jesosy Kristy. Ary mivavao an'izay hoe fitahiana izay mba halala hitombony isan'ny olombonjeny amin'ny alalako, amin'ny alalanao, amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny fiangonana hafa eto amin'ny firenentsika engany hitombo izany. Ary andao hivavaka ho an'izany mihitsy, andao hivavaka ho an'ny hafa mivavah foana hoe raha misy olona manokana ianao tena mpitory teny, tena hoe izy ianao tena rehivizy mitory filazantsara manao na mijoro vavolombelona dia tena ohatran'ny mandray mihitsy ny olona, dia mivavah ho an'ireny olona ireny mihitsy mba ho ampiasain'Andriamanitra bebe kokoa izy mba tena hisokatra masom-panahin'ny olona zay izaran'ny filazantsara. Adidiko zany, adidinao zany ho fitahiana ny firenentsika zany nefa ny mihoatra lavitra noho izany ao am-pon'Andriamanitra izany. Ary tiako ngamany amarana anazy ihany dia merina an'le vaky tenitsika teo ny misy ampahan'izay tiako vakiana dia tena hoe ngany mba hiteraka fitanentanana ao am-pontsika tsiraray avy izany. Timoty voalohany toko faharoa dia ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho amin'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny famatenana rehetra. Izany no tsara ka hankasitrahana eo imason'Andriamanitra, izay le resantsika izay mivavaka ho an'ny olona ho amin'ny mpitondra mpamonjy atsika, izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra ary iray mipanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao andro izao. Dia aoko sika tsiraray avy tena andeha araka an'izany atao visany vavaka ataontsika izany vavaka ho an'ny olona rehetra mba ino an Jesosy Kristy, vavaka ho an'ny mpitondra atsika ihany koa mba hisian'ny fiadanana, fandriam-pahalemana ka andry fa izay isika izany. Dia zay ry havana angamba ny faraparany fotsiny ihany koa anisan'ny nanampy anay ihany koa tamin'ny fakomaly tamin'ny lakamisy teo 25 jona, sady izay menakavy niezaka mba izay mivady moa zany tena fiafarany nanao an'le hira lay re zanahary hoe tahiny tanindrazanay dia isaky ny andininy iny tena misy tari-bavaka hazontsika atao izany. Dia tena manentana antsika nao an'izany ho zava-dehibe isika mila ny vavakantsika amin'ny firenentsika, mila ny vavakantsika Andriamanitra ihany koa, tsy hoe mety hatrany vavakantsika izy fa zany lamina napetrana mba hiasany ary tombontsoa antsika izany. Dia samy ten'Andriamanitra tsika tsiraray avy dia mbola te hampahery antsika hatrany ahako hoe atoiza hatrany ny vaky teny katsao foana Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka apetrao eo am-pelantanana ny fiainantsika, jereva hatrany ihany koa ahoana ny ahafahana manitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Enitsika mety voafehy manoloana zavatra misy kanefa ny teniny tsy ary voafehy izany mihitsy, ny fandroson'ny fanjakany tsy ary voafehy izany mihitsy. Dia tena hoe manao tena zay mitsotrano antsika tsiraray avy samy tahin'Andriamanitra isika rehetra aza misalasala miantso na mifandray na amin'ny tenako na amin'ny namantsika hafa ato amin'ny fiangonana, tena mampirisika an'izany ako amin'ny alalan'ny na Facebook io na antarbe io dia tena io ataovy hatrany ny fifandraisana, aoko isika hifanampy hatrany ihany koa arak'izay olana mety hatrehan'ny tsiraray avy hifampivavaka hatrany ihany koa. Dia misaotra antsika rehetra izany dia samy tahin'Andriamanitra isika.